Dia mbola faly mitafa aminao indray manaraka ny fandaharana Aramaso. Araka ny fahafantatsika ny fandaharana Aramaso izay anasana solombavambahoaka iray isan-kerinandro. Ho amin'ity androany ity dia ny solombavambahoaka ny Madagascar lany teny anivon'ny distrikan'i Miarinarivo faritra Itasy no vahinintsika ho amin'ny androany dia ny solombavambahoaka Rakotondrasoa Fetra. Rakotondrasoa Fetra tokoa izay fantatra teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Ny fanontaniana voaloha-petraka aminao andriamatoa solombavambahoaka, inona no azonao ampahafantarina mahakasika anao ny mombamombanao ny lalana andratovinao ka nahatonga anao amin'izao toerana mahasolombavambahoaka anao izao? Faly miarahaba ny mpijery sy ny mpanaraka an'ity fandaharana ity dia misaotra anareo amin'ny transparency internationale nanasanay sy ny safidy fampiresaka androany. Fetra Rakotondrasoa solombavambahoaka ny Madagascar voafidy tao amin'ny distrikan'i Miarinarivo tamin'ny loko politika IRD isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Raha afoiziko ny mombamomba arak'izany zanaky Miarinarivo izany hoe iny faritra Itasy iny teraka tany nianatra tany hatramin'ny baccalauréat. Rehefa vita ny baccalauréat dia nianatra taty amin'ny université nandalina mikasika ny IT sy ny serasera teny amin'ny université an'Antananarivo dia avy eo nanao gazety. Mpanao gazety zany ny tena asa namelomako ny vady aman-janako hatramin'izay ary mbola mijanona ho mpanao gazety hatramin'izao. Nandalo an'ireo dingana rehetra tao amin'izany sehatra ny asa fanaovan-gazety zany dia ankehitriny zany nefa rany talohany na solombavambahoaka dia nitantana orinasan'ny gazety maromaro. Ny televiziona no tena isan'ny nafinaritra ny asa taminy fa efa niasa ihany koa tamin'ny gazety an-tsoratra, efa niasa ihany koa tamin'ny gazety amin'ny internet. Manambady mananjanaka amin'ny rahalahy izay mipetraka eto Antananarivo ny vady aman-janako ny mivezivezy zany zao no ataoko mitsidika ny distrika mamanga ny vahoaka sy manao ny asa mahasolombavambahoaka ny an-toerana dia ny aty Antananarivo ihany koa amin'ny fifanampiana amin'ireo namana mpanao gazety sy manatanteraka ihany koa ny asa mahasolombavambahoaka aty Antananarivo. Ataoko hoe zay ngamba raha ataoko hoe afoiziko fofoy mikasika ny momba mbola tanoranora ihany nefa ihany koa tsy dia tanora be loatra. Distrikan'i Miarinarivo Itasy iny izay azo lazaina fa distrika ataontsika hoe lavitra akaiky ihany ho an'ny eto Antananarivo. Tiany mpanaraka ny fandaharana fantatra ny eo amin'ny lafin'ny tamberinandraikitra ny fomba fanaovanao ny tatitra anivon'ny distrika misy anao ahoana ny fomba fampandrenesanao ny fanaovanao izao tatitra izay? Misy lafiny maromaro ny fomba ahafahako mifandray amin'ny vahoaka ao amin'ny distrika izay nahalany ahy. Voalohany indrindra aloha ny fitsidiam-paritra, fitsidihana tanàna, ny fitsidihana commune, ny fitsidihana ny fokotany. Misible kokoa ny fokotany zany amin'izay fitsidihana izay. Za zany isan'ireo solombavambahoaka tsy miandry fotoana hoe fety na hoe fotoana manokana hoe fanokanana zavatra vao mandeha mitsidika fa ataoko hoe saika isan-kerinandro dia mijery izay fokotany, indrindra ireo fokotany izay mbola tsy nandehanako mihitsy hatramin'izay no tsidihako dia manao eo amin'ny fokotany 12 isam-bolana eo zany no tanjona tratrarinay za manokana fa misy ihany koa ireo ataoko hoe assistant parlementaire izay manatanteraka asa any an-toerana manao an'izay fitsidihana izay ary misolo tena ihany koa raha ohatra ka hoe misy ny tsy fahafahana lafiny anankiray izay. Ny lafiny faharoa ny fampiasana ny hainao manjery indrindrandrindra moa zany ny radio any aminay satria ao aminay isan'ny matanjaka ny onjam-peo dia ataoko hoe isan-kerinandro zany misy intervention ataoko amin'ny radio any an-toerana izany hoe le radio locale mihitsy zany amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao no idirako na amin'ny alalana fandaharana manokana. Iny moa zany miankina amin'izay zava-mitranga sy zava-misy ary ny vaovao any an-toerana no ahafahana mifampiresaka lafiny anankiray koa izay. Ny lafiny fahatelo dia manana birao ao amin'ny chef lieu de district izany hoe ao tampo-tanàna ny Miarinarivo za. Rehefa midina any zany ka tsy mandeha mitsidika fokotany dia mijanona ao amin'ny birao
manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny birao dia mody amin'ny 12 dia miverina indray amin'ny 2 dia mody amin'ny 5 dia raha ohatra ka tsy eo an-toerana dia misy ihany koa ny olona ny assistant parlementaire sy ny assistant manokana izay mandray olona ao manomboka ny latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ireo ora ny resahako ireo zany ny ataoko hoe fifandraisana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny izay everiko fa tena zava-dehibe satria ahafahana mahafantatra ny etaetan'ny olona ahafahana ihany koa mijery hoe inona no tokony ho tombotsoa sy ny mahatsara n'ilay vahoaka fa ny anankiray ataoko hoe tombony dia ataoko hoe ny 70% ny vahoaka dia manana numéro personnel zany hoe miantso mivantana ihany koa ireo olona ireo amin'ny lalana zay fanomezana zay fanahiniko mihitsy io satria isaky ny mandeha mitety vohatra na mitety commune dia teneniko eny mikabariko hoe ity numéroako ahafahan'ireo zany miantso mivantana dia iny ihany koa zany fomba anankiray hoe raha satria misy fotoana mijanona ela ty Antananarivo mandritra ny session parlementaire ohatra sy ny asa rehetrarehetra tao aty dia iny ihany koa ahafahana mahazo vaovao mivantana avy any amin'ilay olona iny ihany koa ahafahan'ilay olona maheno mivantana anao na dia tsy mifanatritava azy ireo zany no ataoko hoe fomba tena ampiasaiko hifandraisana amin'ny vahoaka mba ahafahana mampisy an'izay fifandraisana eo amin'ny olom-boafidy sy ny citoyen zay. Ankasitrahana ianao indray matoa solombavam-bahoaka amin'izany fanoan-kevitra nentinao izany hiresaka kely mahakasika ny valanaretina Covid-19 isika. Ny valanaretina Covid-19 izay ara-malala fa mbola tsy fongotra amin'izao fotoana izao. Araka ny hevitrao inona no andraikitry ny anivon'ny parlementa hiadina amin'izany valanaretina izany? Ny andraikitry ny parlementaire manoloana ny ty ady raha manana amin'ny aretina Covid-19 ty dia ataoko hoe tsy mivoana amin'izay efa andraikitra noraisiny ny parlementaire amin'ny firenena mandava-taona zany. Ny zavatra tsy maintsy fantarina ho an'ny vahoaka any fotony any ny député dia tsy arak'ilay heritreretintsika anatin'ny lalam-pandroena na voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroena na ilay nianarana tany am-pianarana fa ho an'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka dia sady mpanao lalàna zay tsy dia fantatra zareo moa hoe inona ny tena andraikitra zany hoe manao lalàna izany fa amin'ny solombavam-bahoaka dia olona mitondra fampandrosoana eo amin'ny faritra zay ny fidianany azy amin'ny solombavam-bahoaka dia mpamany olan'ny olona rehetrarehetra amin'izay heveriny fa tokony hovahany dia tsy mivoana amin'izay zany satria misy ty aretiny ty izay miatraika amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny toe-kareniny firenentsika dia andrasan'ny vahoaka izay hoe solombavam-bahoaka manakaiky azy solombavam-bahoaka mamahany lay olana eo amin'ny lafiny sosialy na eo amin'ny lafiny toe-karena zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia lasa miabetsaka ny fitarainana sy ny fangatahana tonga ty aminay solombavam-bahoaka na parlementaire mandritra n'izao valanaretina Covid-19 zao dia anjaran'ilay solombavam-bahoaka zany no mandamina hoe ahoana ny fomba entina amahany an'ireny olana amin'ny lafiny toe-karena sy ny lafiny sosialy ireny zay zany no eritreretin'ny olona ho anjara andraikitra ary tsy maintsy ataon'ny solombavam-bahoaka mandritra n'ilay fotoana isiny ny valanaretina ataoko hoe tamin'iny taona 2024 iny zay iny moa zany karazana ohatrany hoe samy surprise ho atsika rehetrarehetra ny fisian'ilay aretina samy teo vao nianatra hoe ohatrany ahoana manao kasibosy ny manasa tanana isaky ny 2 minitra sy ny manaja ny 2 metatra zany rehetrarehetra zany samy nianarana teo daholo fa zay zany mangatahany vahoaka hoe député izay manakaiky azy misy olana nefa zay fomba fiheveran'ny olona zay satria ny solombavam-bahoaka dia tsy manana teti-bola azy manokana ary tsy natao hitantana vola mihitsy ny solombavam-bahoaka amin'ny famahanany reny olany reny dikan'izay me mavesatra ny andraikitra sy ny adidy satria atao hoe ilay tombotsoa na ny azo ny karamanao ireo tombotsoa madinidinika no tsy maintsy hifampizarana sy hitadiavana hevitra hoe ahoana ny fomba entina amahana ny reny olany reny noho izany ny anjara andraikitra ny solombavam-bahoaka
eo amin'ny ady atao amin'ny covid-19 dia tena ilay atsoko hoe andraikitra manakaiky vahoaka ilay proximité zany any amin'ny vahoaka ny tena andrasan'ny olona ary tokony ho zaika ihany koa no asany mamandry ny olana madinidinika ireny ary ny manentana ny olona ary zay isan'ny force anankiray na solombavam-bahoaka ny amin'ny maha olom-bo fidy azy olona akaiky ny vahoaka azy dia manana force ny solombavam-bahoaka ny anentana vahoaka ary rehefa ny solombavam-bahoaka no manao an'ilay fanentanana dia enoin'ny olona kokoa itokin'ny olona kokoa ka raha tena mijoue an'izay rôle zay zany hoe maka n'izay andraikitra milalao an'ilay proximité amin'ilay vahoaka zany ho betsaka ny zavatra ho voava ary ho betsaka ihany koa ny fanentanana ho vita amin'ilay fokon'olona sy ny vahoaka rehetrarehetra raha tena miditra antsehatra ny solombavam-bahoaka. Ankasitrahana ianao tamin'izany fanaokevitra nentinao izany iresaka makasika ny kolikoly indray isika iara-malala fa mbola misy ihany koa ny kolikoly. Ahoana ny fandresen-dahatra hoentinao amin'ny distrika misy anao hiadina amin'ny kolikoly dia araka ny hevitrao inona no sosikevitra ahafahantsika malagasy miady amin'izany kolikoly izany? Ny zava-misy eto Madagasikara dia ny rehetra dia miara-manaiky fa isan'ny zava-doza ny kolikoly ary tsy mampandroso fa ny rehetra ihany koa nefa mbola manao ny fanaony zany hoe raha ohatra fotsiny raisiko zao ny comportement eny an-dalambe ianao zany raha manontany olona manontany chauffeur ohatra mpamily fiarakodia dia hoe tokony mbola ho atao ve ny fanomezana fametrahana kely eny an-dalana dia miara-miteny ndreo hoe tsy tokony atao kosa fa iny le olona anontanianao iny vao miala eo amin'ny toerana anontanianao eo izy ka misy mpitandro filaminana manaka anazy dia manome kely izy na tsy mitaky ary le mpitandro filaminana. Tiako tenena dia zao isan'ny tena hoe aretina ary homamiadana manjo ny firenetsika ny kolikoly tsy vitan'ny mampahantra fa tena hoe mamon'olona ny kolikoly zay misy eto amin'ny firenetsika ary tena tokony raha tsy efa izy atao lahara-pahamehana ny ady amin'ny resaka kolikoly. Io zany tena mila fahatongava-tsaina raha miteny ianao hoe inona ny vahaolana dia resaka fahatongava-tsaina ary miainga aty aminay tompona andraikitra politika miainga aty aminay zay nomena andraikitra nomeny vahoaka andraikitra zany hoe ny olom-bofidy no tokony hiainga ny ohatra fa ho tsara kokoa ny ady amin'ny kolikoly raha aty atampony no manome ohatra tsara. Lafi ny anankiray zay ny lafi ny faharoa any amin'ny fanabeazana n'ireo zaza madinika satria na inona ny hoe tanana zatra mitsotra sarotsarotra ihany ny fokonany rehefa avy eo fa hoe ahoana no fomba ananatsika génération ny zanakitsika ny zafikelitsika mba tsy anana an'izay le fahazarana amin'ny kolikoly zay. Reo zany amiko no everiko fa tokony ho sosikevitra ary tena tokony ho amafisina raha ohatra ka hiady amin'ny kolikolytsika. Feheziko le izy ny ohatra miainga avy aty aminay tompona andraikitra politika sy tompona andraiki-panjakana zay manana fahefana rehetra. Rehefa tsy manao ny olobe dia mazava ho azy atahotra amin'ny madinika tsy hanaraka ihany koa fa rehefa manao ny olobe dia tsy hanana ny retsena masoko ny ianao ara-manao ozy izy zay ray. Ny faharoa dia ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zanaka sy ireo génération mba ho ariana mba ho génération lavitry ny kolikoly tsy tahaka ny génération misy amin'izao fotoan'izao zany no génération andimby ao ariana. Reo zany raha ohatra ka tanteraka reo ny hevitro zay dia everiko fa efa dingana lehibe fa atsika mandresy na farafaratsiny mampiena ny tany kolikoly eto Madagasikara. Amara-parana ny fandaharana sahady isika inona no afatra ampitainao any mpanaraka ny fandaharana? Ny afatra ampitaiko tsotra fotsiny amin'ny hoe solombavam-bahoaka ary isan'ny manofy an'izany hoe Madagasikara androso. Ny afatra dia tsotra hoe
raha te handrosontsika dia mila miova amin'ny fomba fanao, mila miova amin'ny fomba fisaina, satria maniry ny androso daholo tsika menakavy, fa tsika menakavy koa tsy misy te hanova toe-tsaina, tsy misy te hanova ny fomba fanao. Ka Madagasikara no mandroso dia ny fiovany ny toe-tsaina sy ny fomba fanao ny vahoaka ho aminy sy ny olona rehetra, ny mpitondra, ny mpanohatra, ny vahoaka, ny tompon'andraiki-panjakana, ny mpitantana fiarahamonina sy ny mpitantana eo amin'ny lafin'ny finoana, zany rehetra zany no mamorona sy mahatonga le Madagasikara androso. Ka ny zany ny afatra dia izay hoe misy fanovana tia napetraka amin'izao fotoan'izao fa tsy miova Madagasikara raha tsy ilay olombelona ao aminy no manaiky an'izay fiovana izay. Ka mba hatateraka an'izay ary izay ny faniriana. Raha androany ianao zatra nanao kolikoly dia aza atao fotsiny amin'ndritra nyity herinandro ity. Raha mahavita an'izay tsika dia efa ezaka lehibe mandroso memakany tsikelikely. Takio ny zonao, fantaro ny andraikitrao, inona no azonao anapina ny fiarahamonina manodidina anao, indrindra anatina atao hoe fotoan-tsarotra tsika izao. So dia misy zavatra azo ifanomezan-tanana manodidina, zany rehetrarehetra zany raha izany no atao hoe tanterakitsika dia tsy ho ela ny fampandrosoana ny Madagasikara ary mba hiaina fiainana tsara kokoa ny taranaka aoriana. Miraro soa ny rehetra mba samy andeha amin'izay raha izay no afatra avy aty amiko dia miraro soa ny firenentsika ihany koa. Mifarana teo ny fandaharantsika ho amin'ity androany ity ankasitrahana ianao Andriamatoa Solombavam-bahoaka nanaiky nampetrahananay ato amin'ity birao misy anao ity isaorana ihany koa ny mpanohana ny fandaharana dia ny PNUD sy ny PPF ary saotra anareo nanaraka izany fandaharan'izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny herinan'io toy izao. Veloma tompoko.